Okay. Okay. Alwani Mabwara chika. Papare. Yeah. Alwani ngalani Président de la République fulana. Tia kwa seo chika etu nusubi. Tup class tup kuvavi. Farava chika mfatunga manito. Makasita katika mzabapita etu. Abo katika yizi ya familia chika. Anaroko pare is povo. Anarode tipare is povo. Tup class tup kuvavi. Atot kam ref deft. DJ Michael umiulam si kun sa maita di vo karavaravan bani atu. Merci. Ana rosi mkanela flanco. Arrête. Ana rosi. DJ Michael, music. Arrête. Arrête.
Karati, analorisez, s'il vous plaît, c'est dire. Analorisez, analorisez, mon autorité. Président, c'est ce la balade. Analorisez, fiti. Anatomatique. Si la biscola, cola, caillou. Anatomatique, s'il vous plaît. Azafat, tout court. Anatomatique, c'est ce que j'ai anatomatique. Filo malal, filo cola, cola. Mga tongat. Zai, soda kuku. Nasanao panajana jamatua filoni Republikani Madagascar banjai ni fitenena sa defatena lina betu baoba ni musibei Tuk vavy rivahoaka ny Nosbe mbola tsara tsika jiaby assalamu alaikum ravoravo sa tsy ravoravo asotehaka marere sokakokaka marobe ravoravo tsika jiaby ahoana tokoa moa tsika no tsy ravoravo satria ny fitokanana zao afodravitra sy lalan'izao dia mampisongadina fa miova tanteraka i Nosbe ankehitriny marina sa tsy marina jerenareo tsara raha tamin'ny 2022 nakataty nitokana niny ceinture du nord zany hoe avy eo amin'ny aéroport Fasenina mivoaka any Amadiro mandrapatonga any Andilana iny ny zavatra talohan'izay vao nanomboka ny mandat tamin'ny 2019 dia maromaro ny mpandraharaha no hoe tsika teto Nosbe hoe andao mba jarevy ny Nosbe zany fa tena toerana mahafinaritra fa saingy zao misintro kely satria mialany amin'ny aéroport ianao mandalo eto Ville mandrapatonga any Andilana nainga hisitrika eto ambany sezy satria dia ratsy ny lalana fa na bajaja tena mikasoka amin'ny tany sahirana vao tonga tany Andilana tamin'izany fotoana izany marina sa tsy marina taloha tsy karaha io fa lalana ratsiratsy karaha ty izy tsy taloha ratsy taloha ratsy lavadavaka sisy lalana jiaby lavadavaka sy lalana ratsy be ty ankehitriny vitatsika ao anatin'ny 7 minitra misosa ny lalana mandroso ny lalana miovy ny Nosbe hatrany amin'ny vily agny amin'ny vily tsara betsaka amin'ny vily amporo tsara betsaka tsisy fivoany normal tsara be voamboatra tsara ara-dalàgna fisoavana tsara be zegny le lalana tena mahafapo tsara misy tsisy koa fa ankoatran'izay ambarako igny fa tena fa karaha zay le karama aloha taloha tena faible be tena ambany fa zay aloha mba so ihany fa misy afaka iafiagna zegny le karama tena mahafinaritra mihitsy lalana vita tsara ka isoragna zegny filoha rajoely nagnametsika lalana tsara tsy manahiragna olombelogno mandalo amin'ny lalana hoe ino raha tokony atao mba tonga le lalana mba ataiza zay zany raha tokony ataon'ny vahoaka zany amin'ny mamoy lalana fa vita tsara io afatra ataoko baka izy fa vita tsara io zegny angatagny rô mandalo mbo mandeha moramora zegny fotsy avy any accident mitsaiky baka l'école surtout ya misy arivan'ny zanakanay mandeha l'école malalaka misy tany ivezegnandreo raha fa avy tomobily za tsara gauche droite après rehefa mitsaka lalana zany afatra ho an'ankizy mpiantsana ny rehetra mila magnadio tsy mandoto tanànatsika arovana zany tontolo iaigna
Zay no nanaovantsika laharam-pahamehana hoe tsy maintsy amboarina tanteraka ny lalana eto Anosibe mba ahafahana mampandroso amin'ny resaka fitsidihan-tany, mampandroso ara-ekonomika, fa anatsara ihany koa ny fiainan'ny vahoaka iray manontolo. Ankehitriny, raha lalana zay nataontsika nandritra ny adiny roa mandeha bajaj zany ianao sahirana miala Beteville mandrapatonga any Andilana. Ankehitriny vitatsika ao anatin'ny 40 minitra misosa ny lalana, mandroso ny lalana, miofo ny Sibe, raravoravotsika dia sotehaka maveka fiatrava. Zavatra tsara izany. Ary zay moa teneniko hoe mason'izay tsy mahita dia efa jamba angambany.